Trangam-piarahamonina kosa namozana aina tao Mahajanga ny finanana sokatra misy pozina raha ny tatitra dia zaza avokoa ireo namony ainireo eo anatrehan'izany tsy nitazapotsy nefa ny fitondra fanjakana tondra ny voatsiramba ny tanana izy ireo anatin'ity tranga ity. Raha ny taremarika farany dia nisa enina ireo zaza namony eny vokatry ny finanana ilay sokatra nisy pozina tany amin'ny fokontany Antsahanty tao Mahajanga iny akany efatra ny tamin'ireo dia maty tao an-tanàna. Manazava ny zavan-tranga ary ny lehibe n'ity fokontany ity. Ny tantara moa zany tamin'ny zoma zao nisy nahazo io sokaka io ino torty de mer io ka nihinana azy zany vitsivitsy tamin'izay dia nifarany paritaka le sasany mety masaka amin'ny kapila dia mihina ohatrany somary kirikirizy kapa zany donc tamin'izay donc fandiniko azy dia mitondra kapila le boka ambady dia ohatran'izay namparitaka le raha ka tamin'ny sabotsy tokony tamin'ny ray zany nanomboka tamin'ny sabotsy teo tamin'ny valo zany nanomboka nihetsika zany le raha zany nampandoa dia nandoa zany le tsaiko raiky tamin'izay dia misy nandoa koa ry fa le raha ma zany le fandoavana dia le fanavana zany ny tamin'ny ray teo dia fa maty zany le tsaika raiky tamin'ny sabotsy alina zany. Raha ny lalàna moa dia misy ireo karazana hazandrano tsy azo alaina sy tsy azo hohanina mazava ho azy. Izay no amafisin'ny tompony ndraiky teo anivon'ny ministera anjona any an-toerana izay tonga nijery ny zava-nisy sy nijery ireo marary ihany koa mbola tazomina amin'ny hopitaly amin'izao fotoan'izao. Lalàna nisy ary mbola namafisina tato amin'ny herinandro lasa ny voan'io arete io nisy azo akanany fano na velona aza ka izay rehetrarehetra zay zany sy mesa asa ho atao mba hampafantarana n'olona an'izay zavatra zay mba hisorohana an'ilay fahavoazana satria ny antony misy antony roa voalohany fiarovana ny fano faharoa misy amin'ireo karazana fano izay mety ahitana poizina ihany koa ka izay zany no atao voalohany ny fidinana ny fotony izery inona marina ny tena zava-misy. Nandalo nijery azy ireo ihany koa ny minitra sasansasany eo anivon'ny gouvernement aka nanotra fanampiana amin'ny tetina efatra sy arary.